aza mitsaky dia miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Izany fananarana zany efa oroa fotoana lasana nomezana azy fa androany miteny aminao ao fa mbola valavo loanao zany androany. Amen. Mbola valavo loanao daholo zany rehetrarehetra zany fa ny fisaorana dia zava-dehibe ao anatin'Andriamanitra. Ny fisaorana dia manokatra lalana aminao fa maninona tsy maintsy misaotra satria ny fisaorana no manokatra pejy vaovao amin'ny fiainanao. Fisaorana no mitondra fitombona amin'ny fiainanao. Raha misaotra n'Andriamanitra ianao dia midika zany fa mankasitraka n'Andriamanitra, midika zany fa faly ianao ilay fitondra n'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Raha misaotra n'Andriamanitra ianao dia midika fa mametraka n'Andriamanitra voalohany ianao ary manaiky ny fitondra n'Andriamanitra. Alleluia. Zany fisaorana amin'Andriamanitra zany dia tena ilay. Ohatra misy zavatra misehatra raha hitanareo amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Lioka 17:1-19. Ny zavatra misehatra dia izao misy boka anankifolo. Ireo boka anankifolo ireo rehefa Jesosy handeha ho an'i Jerusalema dia nitany tao Jodea dia misy vohitra anankiray eo Jesosy dia misy boka anankifolo ilay navidavitra teny izy na hihinan'i Jesosy ary nahafantatra fa hoe iny Jesosy mandala. Teo izy ilay boka anankifolo. Ry Jesosy ary Davida mandrafo aminay. Jesosy nahafantatra fa boka izy ireo. Teo izy Jesosy tamin'izy ireo. Izao no ataoko aminareo. Ho sitrana ianareo Jesosy fa izao. Mandehana ianareo dia ho sitrana ny lananareo fa rehefa avy eo ianareo mandehana miseho any am-pisorona. Fa maninona no tsy maintsy miseho any am-pisorona? Ny olona rehetrarehetra izay voan'ny boka tamin'ny tantaran'ny zanaka Israely taloha rehefa voan'ny boka no rakaraka sitrana dia tsy maintsy mandeha miseho am-pisorona mba ahafahana miditra ao anatin'ny tamboho. Satria ny olona voan'ny boka dia tsy mahazo miara-monina amin'ny rehetrarehetra ao anaty tanàna fa tsy maintsy alobena ny tanàna misy azy. Ka raha vao sitrana ny olona dia tsy maintsy mandeha miseho am-pisorona. Teo Jesosy mbola tsy sitrana zareo dia mandehana miseho am-pisorona ianareo. Dia rehefa miteny Andriamanitra dia miteny hoe rehefa mandeha zareo dia sitra anaty tany andeha miseho am-pisorona. Fa ny zava-misy teo dia izao anankifolo izy ireo nisy tamin'ireo Jiosia ny anankiray fireneny hafa Samaritana. Fa ny zava-misy dia izao rehefa sitrana teny an-daniny izy ireo ny anankiray ihany no niverina andeha hisaotra n'Andriamanitra. Ny anankiray ihany no niverina teo amin'ny Jesosy. Ny anankiray vao mandeha izy hitany fa niasitrana izy teny an-danana toy izy tsy mety raha tsy mandeha miverina ho misaotra an'ilay olona nanasitrana teo. Fa ny anankisivy ambiny izay jiosy mitovy karazana amin'ny Jesosy dia natao tonga dia nihazakazana izy nakany amin'ny misorona satria ny any dia hazo ny fitahina ao amin'ny tanàna izy rehefa tahita ny ao amin'ny tanàna izy zany hoe nahamaimay azy kokoa ny zava-misy ao amin'ny tanàna satria izy tsy nahazo rehefa tao amin'ny tanàna ina be. Fa ny anankiray izay firenena hafa dia miverina ka ny Jesosy ny ankoka teo anatrehany Jesosy teo izy hoe misotra anao sitrana soa tsara. Teo izy Jesosy mova tsy folo ny boka izay nisokatra teo no ty anankiray izay firenena hafa teo tonga hiverina ka ho hisaotra n'Andriamanitra ary hanome voninahitra n'Andriamanitra. Hitanareo amin'izany fa itsika rehetrarehetra dia matetika atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia matetika misy zava-misy. Matetika ny zava-misy dia izao nijery-pilisa iray mampianatra atsika ny atao hoe fahalalana. Nijery-pilisa iray mahay manao zavatra ho fanomezam-boninahitra lehibe. Moa tsy nijery-pilisa no mandeha rehefa tonga ny fianabany fantatry ny taona mo janvier. Nijery-pilisa ny mahay mandeha mahao misetrony eo mitondra volo-tsiloza. Fa tsika kristianina mahay an'izany. Mbola tsy hitako izy mitondra volo-tsiloza taon'ny pastery fa tonga ny janvier. Mbola tsy hitako izy mitondra volo taon'ny pastery fa tonga ny janvier. Mahanao an'izao hoe ty pastery misaotra anao. Hitanareo zany nijery-pilisa dia matetika tsy mahasaka antsika tia na dia tapaka ny jio satria tsika n'Andriamanitra feo nijery-pilisa matetika ampiasain'Andriamanitra atsika mba hianatra fahalalam-pomba matetika. Ny zava-misy dia matetika ohatr'izay. Nijery-pilisa dia mahay manaja ny lehibe. Rehefa tonga misy fahalalamaitra nijery-pilisa mahay mitondra vahoaka makao amin'ny lehibe mba hanaja azy hoe fanomezam-boninahitra azy. Fa nefa matetika antsika kristianina tsy manao.
matetika tsika kristiany tsy manao zay tsy nihandohaniko an'rany asy hitako hoe nomeko pasteur eo nihandohaniko an'rany tsy ianao fa voky reo rano kanamana zay matetika fotsy izay manontony mahagaga an' Jesosy teo movaozy izy le jiosy otrany le jiosy otrany zay nandova nomen'Andriamanitra ny fiaina nomen'Andriamanitra ny tany kanana tsy raha miverina ma isotra fa tsy firenena ray hafa ty olona hafa firenena jentilisa ty no tonga miverina mba isotra n'Andriamanitra. Okatsika tsy ohatran'izany fa itsika zanak'Andriamanitra okatsika hahay hisotra n'Andriamanitra. Alleluia. Ozy ny ten'Andriamanitra manome zavatra ho mampianatra ny teny ho vitatsika nanatanteraka an'izay ten'Andriamanitra zany. Izy ny mampianatra ny teny ho atsika isanandro sy ny mpanompon'Andriamanitra itsika hoe mahafoy zavatra ho ny mpanompon'Andriamanitra dineo ny tenanao na izaho ao anatin'izay itsika hoe mahafoy zavatra ho ny mpanompon'Andriamanitra. Taloha tsika teto misy zavatra atao isam-bolana fa mitondra zavatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra atao eto mova misy ankehitriny tsy mbola nahitao efa misy volana maromaro hoe tsisy tsony organisation atao hoe mba hitondra zavatra ho an'ny mpanompon'Andriamanitra satria manao ny asan'Andriamanitra amin'ny foizy. Alleluia. Itsika rehefa miseho zany rehetra za inona ny zavatra tokony ataonao ny tokony ataonao dia izy mahay za makasitraka ianao raha nomen'Andriamanitra fitahina ianao androany mahay za makasitraka ianao raha nomen'Andriamanitra fahasoavana ianao mahazo makasitraka ianao filifiry ny zavatra azotsika mahay makasitraka atsika filifiry ny zavatra nomen'Andriamanitra atsika misy mahazo trano manao fety ny trano mara zay tsy marina misy mahazo tomobila manao rosazy ny tomobila sa misotra n'Andriamanitra marina sa tsy marina misy mahazo zany misotra n'Andriamanitra manasa olona be da be marina sa tsy marina fa ny fanontaniana petrako amintsika nijentilisa re manao an'izany koa sa tsy manao an'izany manao an'izany koa ny nijentilisa rehefa nijentilisa mahazo fahasoavana na nijentilisa misy mpivavy io mahay misotra n'Andriamanitra misotra n'Andriamanitra amona menao fahasoavana na ireo tsy dia mivaroka tsy tonga am-piangonana firy io misotra n'Andriamanitra izy rehefa misy zavatra tsara azo marina zay za tsy marina misotra n'Andriamanitra izy nefa tsika ndraindray tsika mahazo fahasoavana tsy mahay misotra n'Andriamanitra fa misotra n'Andriamanitra ianao. Alleluia. misotra n'Andriamanitra ianao ny amin'ny fahasoavana zay azonao zay ny tokony hataonao. Inona koa ny zavatra tokony hataonao faharoa ny tokony hataonao faharoa le voalohany teo rehefa mahazo fahasoavana ianao mahazo tomobily ianao. Alleluia. Zao zao nahazo moto teo tonga dia alleluia nahazo moto. Alleluia. Misotra anao Jesosy fa rehefa maty ny rafozako eo ny tantara mahay misotra le fa tsy mahay misotra. Inona ny tokony hataonao raha ohatra misy problème miseho ao an-tranonao inona ny tokony hataonao raha misy namaky ny tranonao inona ny tokony hataonao raha misy nangalatra ny vatonao inona ny tokony hataonao raha misy zavatra miseho ao an-tokantrano inona ny tokony hataonao raha misy fahorena miseho ao an-tokantranonao mahay misotra n'Andriamanitra venao zay mononona ohatra natao zanak'Israely tany efitra mba fantatsika rehefa mononona nataony zanak'Israely tany efitra natonga azy novonono nalingan'Andriamanitra tany efitra anatin'ny efapolo taona dia vita amin'ny ray herinandro no manon'Andriamanitra ho ny zanak'Israely fa no ny fimonomononana nataony zanak'Israely anatin'ny efapolo taona ninin'Andriamanitra fa tsy mba hiditra amin'ny fitsahana Israely fa monomonona ny any zanak'Israely natomena manandroany ozy zay inona kotono tony ihany no hoany isanandro sanandro fa ho ihany no hoany isanandro sanandro tsy nahena kasitaka n'Andriamanitra toy zay Andriamanitra ay te hinahena koa ay ozy Andriamanitra mitady hena ianareo omeko anareo ny papety ozy ny tompo ary tsy mba hoandro ray tsy mba hoandro roa na ho ray herinandro na ho roa herinandro fa ray volana manentika dia hohaninareo sanandro ny papety ka ary tsy hitsaky zany fa tsy mivoaka ny vavoronareo satria tsy nahena kasitaka n'Andriamanitra tsy nahay misotra n'Andriamanitra ny amin'izay zavatra omen'Andriamanitra azy indrindraindrindra fa raha misy zavatra ratsy miseho fiainanao inona ny zavatra ataonao raha ohatra ka nasan'olona ny vadinao inona ny mety zavatra miseho sanatia ny zavatra tianao zanak'Andriamanitra fa izao ny zavatra teneniko aminao misy fiaina ny zanak'olombelona dia manino tantely amam-bava mba fantatsika hoe tantaran'izao
rehefa nisy zavatra niseho tamin'ny fiainana. Joba dia zanak'Andriamanitra ary natokisan'Andriamanitra ozy ny tompo hoe jereo Joba mpanompoko fa tsy misy toa azy eny ambony tany fa sady mifady ny ratsy izy ary tsy mahita olombelona tahaka anazy aho. Izy Andriamanitra tao Satana. Hoy izy Satana mova tsy filan-javatra mahatonga ny Joba hanantona anao, tsy mova tsy filan-javatra mahatonga ny Joba makatoanao satria narovanao izy nasianao fefy manodidina ny fananana ray manontolo izay nama miliardera anazy izay nahatonga anazy any nomenao zanaka betabe ozy Andriamanitra tamin'ny Satana. Tsy ozy Andriamanitra fa i Joba tsy mivadika amiko asory any ireo fanananareo asory ny fefy rehetrarehetra ataovy zay tianao hatao amin'ny Joba fa ny aim-beny fotsiny ao zao sorona fa ho hitanao fa tsy mivadika amiko Joba. Za miteny aminareo tsy ny fanotanao ihany no azoana fizaham-petra amin'Andriamanitra fa na rehefa avy ny fotoana ka fiera aminao Andriamanitra satria anao masina, rehefa avy ny fotoana ka ozy Andriamanitra hoe ty zanako ty tena zanako mpanompo tena feno famasinana azavanao zao hoe fitahina ihany men'Andriamanitra anao fa ho avy ny fotoana hosezain'Andriamanitra ianao hojeren'Andriamanitra hoe atsaiza ny fitiavanao azy, atsaiza mova rasoriny aminao ny fitahina, mova rasoriny aminao ny tomobilina, mova rasoriny aminao ny trano. Mbola hay sotra azy ianao sa mbola hay kasotraka azy. Fa ny zavatra tenenareo dia izao ozy Joba niboridana ao tany ekibony reniko, niboridana ao tany ekibony reniko ary mbola hiboridana koa hiverina nakany. Andriamanitra no manome ahy fitahina, Andriamanitra koa nanala zany rehetrarehetra zany isorako anao ny anara'Andriamanitra. Zaho miteny aminareo fa tsy misy olombelona ankoatrin'i Jesosy mafy ny zavatra nahazo azy loatra nahazo ny Joba. I Joba tompo dia mipetako amareo folo iray mandeha ny zanany miara-maty anatin'indray mandeha indray mipimaso zanany folo tonga dia miara-maty anatin'indray mipimaso miharena iray manontolo maniliardera anazy tonga dia lasa midahara anatin'indray mipimaso teo noeo tonga dia nasian'Andriamanitra vai ny vatany iray manontolo namfiaky ny akanjo ny Joba fa ozy Joba hoe tsia fa raha voateraka tsy ny akanjo avy any ekibony reniko aho fa niboridana tonga dia ty ambony tany dikan'izay raha hiara avy ety aho tsy afaka hitonga na ny ariary na roanjato na ariary na arivo tsy afaka hoentiko mahanin-danitra ka dikan'izay dia izao niboridana ao nijeko isorako ny Andriamanitra nanome an'izay koa zay satria fantatsy fa raha hiara eky mbola hiboridana ihany koa. Alleluia. Koa ina mamponomonina anao ny zavatra miseho fiainanao. Androany tsika tsy mihina-kanina, androany anao tsy mahita harapaka, ina no ataonao mitendratsyn'Andriamanitra ianao. Be aiza Jesosy za zay mivalaka hoe sanandro tsy hita kokory zay ataonao fiainao. Itsika na zavatra kelikely fotsiny parasy vao mivonto amin'ny tombotsifa magnometsihana-Andriamanitra. Jesosy eo nanino raha parasy na tombo ty mba nevitenanao mba sy tsy manaty parasy na manolokaka. Itsika na raha kelikely dia fa mamponomonina tsika eo anatrahana-Andriamanitra. Izay mahatonga n'Andriamanitra tezitra amintsika satria tsika tsy mahay makasitraka fa manahafy ianao any Joba manao toy ny Joba ianao ka na dia mafy ary ny zavatra miseho-trainanao mitombo ihany ianao na dia mafy toy iny ianao mitombo ihany ianao na dia ampianariko zavatra nareo na dia tonga mitsifisina ozy ianao hoe izaho tsy maintsy misaotan'Andriamanitra ozy izy ianao hoe tongava koa manaraka tanga fa izaho tsy maintsy misaotan'Andriamanitra avenao avy izena zao izaho tsy maintsy manompo an'Andriamanitra androany. Ozy igny rahabesinao zay avenao avy zay ho avy raona fa izaho tsy maintsy manompo an'Andriamanitra. Oka ianao mitaraka zany koa ianao, oka ianao mitoraka zany koa ianao, ninonino miseho tsy mahita azy ianao. Ina nataonao avenao ho avy zay ho avy misaotra Jesosy. Amen. Tsy mahita voly ianao misaotra Jesosy, tsy mahita ho avy ianao misaotra Jesosy. Ninonino miseho ny fiainanao tsy mamely misaotra Jesosy. Teneniko amintsika ny fiainana ny vady, ny fiainana ny vady tamin'ny 2011 octobre 2011 tadidiko tsara 11 octobre 2011 falifaly zay fa misy zanakay vavy zay vanao folo taona izy tamin'izany fotoana avy nanao vakansy, avy nanao vakansy izy faly zahay nandray azy izy avy nanao vakansy tonga trano hifindra trano zahay hifindra trano anatin'ny fotoana mitaona zahay tona anatin'ny trano miaraka amin'ny anina amin'ny fotoana hifindrana i trano iny latsaka tanaty lavan-drano izy
io lavadrano 3 metatra 3 metatra io latsaka tao izy maty tao izy tadiavinay nanomboka maraina mandra-patongany any tolakandro izy ao mba jerena no lavadrano sao dia mahana hita tao ny faty rehefa hita ny fatynya toy izao nanaovatsika isosan'Andriamanitra nandeha izay niditra tao amin'ny salon zay nivady dia niara nandohalika o Jesosy misotranao ny amin'ny fitondranao misotranao ny amin'ny fitondranao enao nanome enao nanala misotra ohatra zany ihany koa nataony mivady efa maty rafoza vao vetivety eo ndaosika ho misotra n'Andriamanitra nandohalika zahay ihany misotra Jesosy ny amin'ny fiasanao fa manina moa tsy maintsy misotra ianao misotra n'Andriamanitra ianao satria raha tsy misotra n'Andriamanitra Jehova tsy naverin'Andriamanitra milony ny fiaina raha tsy misotra n'Andriamanitra Jehova tsy nampitomben'Andriamanitra roapolo mizato ny fiaina ny avy iainany tambony tany raha tsy misotra n'Andriamanitra Jehova tsy nampitomben'Andriamanitra zato heny ny fitahina zay azony raha tsy misotra n'Andriamanitra Jehova dia tsy nampitomben'Andriamanitra satria ny fisorana dia fampitombona mpatadidinareo ny Jesosy teo anatrehany mofo dimy sasazanoteny mofo dimy sasazanoteny ninany tereny misotra nao Andriamanitra amin'ny ty mofo dimy sasazanoteny tio teo noeo dia miteny mandeha Nazarao dikan'izay ty zao nisy fitombona tao olona dinerivo na olona dinerivo nahazo ny mofo ary mbola nisy roapolo sy tikamby dikan'izay ty zao ny fisorana dia mitondra fampitombona ny fiainanao ny fisorana dia mitondra fitahina ny fiainanao mahazo anao misotra ny zavatra rehetra miara miasa hasoanao na dia ohatra ny ratsy koa fijerinao azy mahazo anao misotra ina ny tokony hataonao ina ny tokony hataonao ina ny zavatra miseho ny fiainanao hoy izay na hoe paster hoy izay na hoe tsy mbo hitanao ny hamafina zao misy manambady zao fa manandro prime io anao no chiffre 4 hoe isanandro isanandro mandrambambia zany anivo chiffre 4 izao fa handray 30 tao izao fa handray 40 tao ombia quel sisa dia sy teraka sasy aho nefa hatram'izao mbola tsy manambady izy anao hoe ahoana nafako isotra n'Andriamanitra am'izany izao anao tsy te isotra n'Andriamanitra izao zaho teneniko aminao androany misora n'Andriamanitra ianao misora n'Andriamanitra ianao satria anao mbola tsy isotra n'Andriamanitra dia izay mahatonga an'io fa androany rehefa isotra n'Andriamanitra ianao ho hitanao ny fahagagana ataon'Andriamanitra fa ny fotoana tsy ampizonao ho avy nyvadinao alleluia hoy izy anao hoe efa ela ihany ny tadiavako asa fa tsy nahita efa nitady ihany aho atsimo tsy afaritra nefa tsy nanana tsy nahita fa izao ny teneniko aminao androany mandoalefa ianao misora n'Andriamanitra ianao tompo misotra anao aho amin'izao fiainako ankehitriny izao misotra anao ana dia tsy miasa aza fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia efa hanao fampitombona ka ny mofo dimy tsy miasa ny ranotelo androany avoko olona dinerivo ianao zay tsy mbola nahita asa tafiditra ao anatin'ny olona dinerivo tsy nomay Andriamanitra ianao sy ny fahin'Andriamanitra ianao amin'izay fotoana izay alleluia hoy izy anao hoe leo ny fiaina tia manompo avao hatr'izay aleo kozy anao satria efa tena torony koa sy raha miseho amin'ny tokantrano hain'Andriamanitra ataony zavatra rehetra fa mitsangana ianao androany ome voninahitra Andriamanitra mahay izay anao misaotra azy hozy ianao hoe tompo hitanao inisany kitany eo amin'ny lanitra io Jesosy mbola mihoatra ny nisy farapanao hitanao inisany vovotany Jesosy manerana an'izao tontolo izao ny vovotany eny amin'ny ranomasina mbola mihoatra an'izay fisaorako anao tompo ninina zavatra miseho amin'ny fiaina